Miarabatoko klasy toko vavy tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny Real News ny vaovao marina amin'izao alina izao ary asaiko ampiavana ianao anaraka izany hatramin'ny farany tony mahazatra dia andao aloha rahantsika ireo lohateny mialohan'ny tena idirantsika amin'ny antsipriam-baovao. Tsahatra amin'izay ny adihevitra diso na ny faux débat mikasika ny zoom-pirenena frantsay anana ny filoha Andry Rajoelina satria malagasy izy rehefa tsy mbola nisy ny didim-panjakana navoaka ny governemanta manala ny zoom-pirenena malagasy ananany ho ny mpitondra teny ny filohampirenena sady taleny serasera ny fiadidinan'ny repoblika Lova Ranoro izay nitondra ny hevitry ny fiadidinan'ny repoblika raika amin'ny 10 andro taoriny ny voahany antota taratasy manamarina ny fizakan'ny filoha Andry Rajoelina sy ny fianakaviany ny zoom-pirenena frantsay ny 13 jona lasa teo. Mbola filoha faratapony 10 alinday ihany koa ny filohampirenena Andry Rajoelina ka hitarika ny matso eo amin'ny kianjabeny Mamasina mandritra ny fety pirenena ny 14 jona ho avy izao hoy Lova Ranoro. Malagasy no afaka manakilasy ny malagasy toy ny Ambo raha namaly ny filohampirenena tamin'ny kabary ny izay niresaka amin'ny vovo ny solombavam-bahoaka Jean-Jacques Rabinirina androany nandritra ny miavatory internasionala natomboka tao Paris ary nilazany ihany koa fa sambany tao anatin'ny miavatory no tanterahan'izy ireo tao anatin'ny 3 volana no tsy nisy mpitandro ny filaminana nanakatsakana nefa tany amin'ny firenena ny filoha Andry Rajoelina nanatanterahan'izany. Ny taky ny alan'ny filohampirenena Andry Rajoelina ihany koa ny solombavam-bahoaka Perla Bien-Aimée Zafinandro nandritra ny fandraisan'ny fitenenana tamin'ny miavatory tao Paris io ary nilazany fa tokony hiala eo amin'ny toerana ny filohampirenena no sady tsy tokony hirotsaka hovidiana ihany koa. Mitondra faisana amin'ny fahatapahan-jiro ireo orinasa madinika izay tsy maintsy miaina amin'ny herinaratra vokatry ny fiverenan'ny fahatapahan-jiro mifandimby io ka misy ireo efa tafiakatra hatrany amin'ny 20 tapitrisa ariary ny fatiantoka tao anatin'ny 3 taona izay raha nambaran'ireo orinasa nanaovana fanadihadiana androany. Ny fahatapahan-jiro izay saika ora 3 maraina, ora 3 hariva ary mbola tapaka maharitra ora 3 ihany koa aza amin'ny alina ho an'ny toerana sasany. Hoentin'ny miora amintsika kosa indray ary izao ireo tsara ho fantatra mahakasika ny vinavina ny mety ho toetry ny andro ho andram-bitsy. Miarabantsika rehetra ny tokantrano any izay manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ho fantarisika izao hoe tony ahoana ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha ho andro pitso alahady sy ny afaka pitso alatsinainy. Atao anatin'ny 2 andro manaraka dia saka hitoetra ny orana tandrifindrahoana any amin'ny ilany atsinanany Madagasikara iny raha saka ho maina nefa ny faritra sisa amby ny manerana ny nosy. Andao ary ho fantarisika izay mety ho vinavina ny toetry ny andro izay raha ho andro pitso alahady no anomboantsika azy raha ho an'ny afovoantany manokana ary dia hitantsika amin'izao fa saka ifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro izy ifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro toy izay ihany koa ho an'ny ato Fianarantsoato. Raha ikisakisika ny an'ny Toamasina dia saka ahitana orana tandrifindrahoana fa raha ny an'ny nosy be no hanomezantsika izay mety ho vinavina ny toetry ny andro izay dia hitantsika amin'izao fa ifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro izy ka vinavinaina manodidina ny 2.20 ka hatramin'ny 4.20 degré Celsius ny maripana. Raha ijerisika amin'ireto faritra sisa ambiny ireto dia hitoetra ny orana tandrifindrahoana ho an'ny ato Toamasina raha saika hibalika kosa nefa ny masoandro ny an'ny Mahajanga sy Toliarano raha saika ifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro ny faritra sisa ambiny. Raha ny maripana ambany-drindra no zarentsika manaraka dia tazan'izany ho an'ny any Fianaratsoa izay vinavinaina manodidina ny 7 ka hatramin'ny 9.20 degré Celsius. Ary tazantsika kosa ho an'ny any Mahajanga ny maripana ambony-drindra izay vinavinaina manodidina ny 8.20 ka hatramin'ny 12.30 degré Celsius. Toy izay ary raha ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha ho andro pitso alahady. Raha ho an'ny afaka pitso alatsinainy ary izao no fantarisika mahakasika an'izay mety ho toetoetry ny andro izay raha ho an'ny afovoantany hatrany no anohizantsika izany dia hitantsika amin'izao fa somary misy fidinana ny maripana ambany ka ifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro ho an'ny afovoantany manokana. Ifandimbiasa toy izay ihany koa ny rahona sy ny masoandro ho an'ny ato Fianarantsoato
farakisaka sika any amin'ny ilany antsinanany Madagasikara eny dia toetra ny orana tandrifindrahoana ho an'ny ato Toamasina sy Sainte Mariato. Raha ny any Nosy kosa no anoizantsika ny mety ho vinavinana izay toetry ny andro izay dia hitantsika amin'izao fa ifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro izy ka vinavinaina manodidina ny 12 ka hatramin'ny 17 degré celsius ny marsipana. Raha iverenantsika ary ireto faritra sisa ambiny ireto dia saika ibalika ny masoandro any andrefana sy ato amin'ny tapany atsimony Nosy ato. Raha ny marsipana ambany indrindra dia tazana ho an'ny any Fianarantsoa izay vinavinaina manodidina ny 7 ka hatramin'ny 12 degré celsius ary hitantsika ato Mahajanga ato ny marsipana ambony-drindra izay vinavinaina manodidina ny 12 ka hatramin'ny 13 degré celsius. Toy izay ary raha ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha ho an'ny afaka pitso alatsinainy. Raha ny masoandro kosa ho an'ny afotan dia hiposaka amin'ny 9 ora sy fefany maraina ary lentika amin'ny 10 ora sy sasany ariva. Ankasitrana feno ary isika rehetra miaraka aminay hatramin'ny farany ary mbola saiko ampanajana ianao anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara. Veloma tompoko. Iverenantsika warahana ary ireo lohateny. Tokony hatsahatra amin'izay ny adihevitra diso na ny faux débat mikasika ny zoom-pirenena frantsay hanana ny filoha Rajoelina satria malagasy izy rehefa tsy mbola nisy ny didim-panjakana navoaka ny governemanta manala ny zoom-pirenena malagasy hananany ho ny mpitondra teny ny filohampirenena sady taliny serasera ny fiadidinan'ny repoblika Lova Ranourimaro izay nitondra ny hevitry ny fiadidinan'ny repoblika 1 andro taoriny nivoahany antota taratasy manamarina ny fizakan'ny filoha Rajoelina sy ny fianakaviany ny zoom-pirenena frantsay ny 13 jona lasa teo. Mbola filoha faratapon'ny folo alinday ihany koa ny filohampirenena Rajoelina ka hitarika ny matso eo amin'ny kianjabeny Mamasina mandritra ny fetim-pirenena ny 14 jona ho avy izao hoy Lova Ranourimaro. Malagasy no afaka manakilasy ny malagasy toy ny Ambo raha namaly ny filohampirenena tamin'ny kabariny izay niresaka amin'ny vovo ny solombavam-bahoaka Jean-Jacques Rabinirina androany nandritra ny miavatory internasionala natomboka tao Paris ary nilazany ihany koa fa sambany tao anatin'ny miavatory no tanterahany izy ireo tao anatin'ny 3 volana no tsy nisy mpitandro ny filaminana nanakatsakana nefa tany amin'ny firenena ny filoha Rajoelina nanatanterahany izany. Ny taky ny alan'ny filohampirenena Rajoelina ihany koa ny solombavam-bahoaka Perla Bien-Aimée Zafinandro nandritra ny fandraisan'ny fitenenana tamin'ny miavatory tao Paris io ary nilazany fa tokony hiala eo amin'ny toerana ny filohampirenena no sady tsy tokony hirotsaka ho fidiana ihany koa. Mitondra faisana amin'ny fahatapahan-jiro ireo orinasa madinika izay tsy maintsy miaina amin'ny herinaratra vokatry ny fiverenan'ny fahatapahan-jiro mifandimby io ka misy ireo efa tafiakatra hatrany amin'ny 20 tapitrisa ariary ny fatiantoka tao anatin'ny 3 taona izay raha nambaran'ireo orinasa nanaovana fanadihadiana androany. Ny fahatapahan-jiro izay saika ora 3 maraina, ora 3 hariva ary mbola tapaka maharitra ora 3 ihany koa aza amin'ny alina ho an'ny toerana sasany. Ho an'ny Antsiprian baovao avy hatrany mbola malagasy ny filohampirenena ary tsy misy hatreto ny didim-panjakana fampiarana manala ny zoom-pirenena malagasy hananany ho ny mpitondra teny ny filohampirenena sady taleny serasera ny fiadidinan'ny repoblika Lova Ranourimaro androany raha nandray ny fanazavana fanentin'ny ministra ny fitsarana. Mbola filoha faratapon'ny folo alinday ihany koa ny filohampirenena Rajoelina ka hitarika ny lanonana amin'ny 19 jona ho ny taleny serasera ny fiadidinan'ny repoblika raha nandray ny fanambarany sekretera-panjakana miadidiny zandarmaria ampirenena 1 andro taorin'ny poany rara mikasika ny zoom-pirenena frantsay any filoha Rajoelina moa vao nitondra fanazavana sy fanambarana ofisialy androany ny fiadidinan'ny repoblika tamin'ny alalan'ny mpitondra teny ny filohampirenena sady taleny serasera ny fiadidinan'ny repoblika. Mitatitra izay Tojo Rabefaritra sy Ezekia Malala. Tsy nandiso ny maharadalàna ireo antota taratasy manamarina ny fananan'ny filoham-pirenena Rajoelina ny zoom-pirenena frantsay izay nivoaka ny 13 jona lasa teo. Ny mpitondra teny ny filoham-pirenena sady tale serasera ny fiadidinan'ny repoblika Lova Ranourimaro androany raha nitondra fanehoan-kevitra voalohany 12 andro taoriny ny poany rara mikasika ny zoom-pirenena frantsay ny filoha Rajoelina. Tsy nandiso ny fananan'ny filoham-pirenena sy ny fianakaviany ny zoom-pirenena frantsay ihany koa ny fiadidinan'ny repoblika.
Malagasy ny filoham-pirenena hoe Lova Ranoromaro izay niainga tamin'ny fanazavana efa nentiny ministry ny fitsarana ka nilaza fa tsy tokony hovakiana samirery ny andinin'ny 12 ao amin'ny fehezan-dalàna mahakasika ny zoam-pirenena malagasy. Marina fa ilay andinin'ny 12 dia tsy maintsy vakiana miaraka amin'ilay andinin'ny 9 izay milaza fa ilay olona voakasika ny io zoam-pirenena vahiny io no mangataka anary ny zoam-pirenena malagasy. Ny fehiny zany dia misy ny dingana tsy maintsy arahana sy ajaina vao afaka manala ny zoam-pirenena malagasy amin'ny olona anankiray, na olon-tsotra io na olona manam-pahefana. Dia ilay voakasika na ilay concerné zany no mangataka ny anary ny zoam-pirenena malagasy ary mila ankatoavy ny gouvernemanta malagasy am-perinasa vao manan-kery. Ka ny fanontaniany hoe mbola malagasy ve ny filoham-pirenena izay malagasy ray, izay malagasy reny, dia ny valiny dia eny malagasy ny filoham-pirenena. Mbola filoha faratapon'ny fololandaa ihany koa ny filoham-pirenena Andrajoelina ka hitarika ny lanonana amin'ny 24 Jona ho ny taleserasera ny fiadidiana ny Repoblika raha nandray ny fanambaran'ny sekretera-panjakana miadidiny zandarmarim-pirenena. Misy ihany koa moa ireo olona satsasasany izay miezaka ny manao ny anakorotanana ny fololandaa ka mahasay miantso mihitsy aza mitarika an'izy ireo tsy hanaja ny rafitra izay misy ary dia manentana an'ireo fololandareo izy ny kony noho izay fandikana diso an'ireo lalàna ireo. Tiako no manamarina ary mamerina itony fa nazava tsara ny valiteny nataon'ny sekretera-panjakana miadidiny zandarmerie-pirenena ny général Serge Julet teny amin'ny atenueran-doolona fa ny filoham-pirenena Andry Rajoelina no lehibe faratapon'ny fololandaa malagasy ary manaraka feno ny baikony izy ireo ka tsy adikefitra fa anantanteraka somatsara ny matso lehibe amin'ny fety fahaleovan-tena izay ho avy zao izay ho ataontsika eny amin'ny Kianjabarea. Tokony atsaratra amin'izay ny adievitra diso na ny faux débat mahakasika zoam-pirenena frantsay ananan'ny filohan'ny Rajoelina io hoy Lova Ranoromaro. Tsapa fa tena arita fa ary mampalahelo ny katsikatsi politika izay mety ataony sasatsasany amin'izao fotoana izao. Raha ireo fanehonkevitra anankiroa izay nataon'ny tompony andraikitra voalohany eo anivon'ny fitsarana sy ny sega no raisina dia tokony atsahatra hatreo io faux débat izay misy amin'izao fotoana izao io. Aza manaiky atao sorona ary aza manaiky atao fitaovana ireo olona vitsivitsy izay mitady anankirotana ny firenena isika malagasy rehetra. Tsy ahafahana miroso makany amin'ny fampandrosoana mantsy ny korotana hoe ty mpitondra tenin'ny filoham-pirenena ity no sady taleserasera ny fiadidiana ny Repoblika. Fa malagasy raisy reny ny filohan'ny Rajoelina rehefa nirotsaka hofidiana teo ka tsy hisy asakana ny irotsahany hofidiana ny fivoizana ny filazana fa mizaka zoam-pirenena frantsay ny filoham-pirenena ho nisy olombavambahoaka Naivra Oldina Androany. Manana zo feno irotsaka araka izany Andry Rajoelina ka fandrebirebena saim-bahoaka ny fivoizana izay adevitra izay. Nanamafy ny fanohana ny filoham-pirenena amin'ny fifidianana araka izany ny TGV anatin'ny boriboritany fahadimy ho nisy olombavambahoaka Naivra Oldina Androany. Tatrizay. Fandinana saim-bahoaka ny adevitra voizina amin'izao momba ny filazana ny fizakan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina zoam-pirenena frantsay ho nisy olombavambahoaka ny boriboritany fahadimy Naivra Oldina Androany namafisy ny fa malagasy raisy reny ny filoham-pirenena. Mandeha ny resabe tsy hoe tsy gasy filohan'ny Rajoelina manana nationalité frantsay sy ny sisa hoe dia mba ambarana eo retany rendanitra indrindra isika mpanohana ny filohan'ny Rajoelina tsy tokony eritreritra koa isika na dia ray sekondra aza avekitra any aza mieritreritra mihitsy tsika na ray sekondra aza ary aza misy misalasala mihitsy fa ny filohan'ny Rajoelina dia malagasy ray malagasy reny ary efa ngotsaka teo lany ary mbola irotsaka izy amin'tia tsy misy masaka anaty rotsaka olona namon'olona ka olona efa nigadra aza olona efa nandositra aza afaka ngotsaka ka fandrebirebena saim-bahoaka daholo izany fa manana sofiany sotanteraka ny filohan'ny Rajoelina irotsaka. Miasa hoy izy ny fitondram-panjakana raha ny zava-bitany jerena amin'izao fotoana izao. Ny antoko TGV départementan'ny TGV eto boriboritany fahadimy dia ambarana etoana zany fa manohana 500 isanjato ny filohan'ny Rajoelina ary mbola miantso hatrany ny filohan'ny Rajoelina irotsaka
filoham-pirenena amin'ity fifidianana ity ary ny tanjona TGV manerana Madagasikara indrindra fa ny TGV eto amin'ny boriboritany fatimy dia tsy andany vola be intsony itsika tsy andany any be intsony tsika fampelezan-kevitra fa ny ampafantatra ny asa vita amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ary hotoizan'izany ary ny tanjona de vitaina premier tour de lany indray ny filoha Andry Rajoelina tompolatompo vavy. Nanamafy ny fanohanan'ny filoham-pirenena moa ny TGV boriboritany fahadimy ho ihany Naivo Raolodinina. Fa tsy azo eritreretina ny mety ho fihetsiky ny miaramila malagasy amin'izao raha mikasika ny zoam-pirenena vahiny anana ny filoham-pirenena izao hoy Gérard Andrialemiro Vasson, tale général ny fiadidinan'ny Repoblika tamin'ny fitondrany amiral Didier Ratsiraka. Nambarany mantsy fa saika taranak'olona mpitolona tia tandrazana ny ady ho an'ny fahaleovantena ny ankamaroan'ny miaramila malagasy. Mila mijoro ny gouvernement na ny gouvernemanta na ny fitsarana ambaratonga voalohany mandray ny fanapahan-kevitra amin'ny fanalana ny zoam-pirenena malagasy izay ananan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay efa tsy malagasy intsony araka ny andininy faharoa amby efapolo ao amin'ny fehezan-dalàna mikasika ny zoam-pirenena hoy Gérard Andrialemiro Vasson. Tojo Rabefaritra eo amin'ny sariny Andry Rabesatra. Efa tsy misy adihevitra intsony ny maha-frantsay ny filoham-pirenena Andry Rajoelina hoy ny tale général ny fiadidinan'ny Repoblika teo aloha Gérard Andrialemiro Vasson. Efa afaka mamoaka sy manazava ny mikasika izany na ny intelligence artificielle ChatGPT aza amin'izao hoy ity tompon'andraiky mpanjakana ambony teo aloha ity. Ny article 42 de mazava na manontany ChatGPT ary ianao antonio ny ChatGPT hoe azavao aminay amin'ny teny sosotra ho anakizeny taona verve ny zoam-pirenena ny Andry Rajoelina. Ataovy ane tonga de mamaly ChatGPT hoe very ny zoam-pirenenany de masady manazava ny article 42 izy manazava ny article 45. Dikan'izany zany les données zany efa be de be misy matao ny intelligence artificielle afaka mamoaka anazy. No io fananan'ny filoham-pirenena sy ny zoam-pirenena frantsay io dia isany efa mangotraka amin'izao ireo miaramila malagasy izay ny ankamaroany dia taranak'olona ny tolona ho an'ny fahaleovantena hoy Gérard Andrialemiro Vasson. Oko fatatsika fa ny tafika malagasy matetika ny olona manao miaramila taranak'olona niady ho an'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara. Taranak'olona tamin'ny 47, taranak'olona tamin'ny VVS, taranak'olona niady ho an'ny firenena. Sekreny daholy manao miaramila. Tsy fantatra na firy ny proportionao mety 50% ny tafika mety mihoatra na anina kely. Dikan'izany zany le tafika tena raha renak'izy reny zany mangotraka misy ny fony amin'izao fotoana zao. Ary sy azo amena siny izy reo andihan'ny miaramila reo. Sy azo amena siny izy satria reo ankizy reo sy nahafantatra ny dadabeny tsy ntifirana tamin'ny 47 otroatra de reny zany mangotraka be ny fony. Tsy azo eritreretina araka izany ny zavatra hitranga raha voadona ny ampopon'ny foloalinda hoy Gérard Andrialemiro Vasson. Fa indrena oka sy ampidirana misy ny ampon'ny tafika aloha manjafa mana fa akaiky ny 26 juin oka ho alamsika aloha ny ampoben'ny tafika satria ny tafika ny miteny tafika mako manana zavatra zay izy ny fahendrena amin'ny tanana vy ny basy amin'ny tanana vanana ka zao ny fahendrena amin'ny tanana vy ny basy sisy anapela-tanana zay zavatra sy sazo eritreretina sony zany zavatra mitranga. Tokony anaisotra amin'ny fomba ofisialy ny zoam-pirenena maha-malagasy ny filohan'ny Rajoelina ireo voafaritry ny lalàna fa tokony anao izany hoy Gérard Andrialemiro Vasson. Zavatra pilamina an'io moa de na ny premier ministre mandray décret hoe foana nationalité malagasynao na ny tribunal de première instance ny mamoaka an'io foana ny nationaliténao nanio na ny cour suprême na ny SCC. De ny problème nefany sambany misy zavatra ohatran'ity teto amin'ny firenena de les modalités d'application ny article 42 zany io manahirana mahatonga ny resa be io fa ny débat hoe sy gaso ny Andry Rajoelina efa clos iny mazava ny article 42 efa clos iny débat iny fa ahoana ny analana anazy teo izay ny sisa
mbola sy mazavazava. Isan'ny taky ny andraisana fanapa-kevitra mialoha ny fankalazana ny fetim-pirenena moa i Gérard Andria Lemirovason. Olany andrim-panjakana no misy amin'izao fotoana izao amin'ny maha andrim-panjakana ny filoham-pirenena ka tokony vahana eo anivon'ny andrim-panjakana ho ny mpandalina raharaham-pirenena sady mpanao gazety mpamakafaka Mopert Prosper Ratovimananarivo manoloana ny raharaha mikasika ny zoom-pirenena frantsay anana ny filoha Andry Rajoelina io. Voakasika ao anatin'izany ho izy ireo andrim-panjakana toy ny fitsarana tsotra, ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ary ny antiny miram-pirenena. Nisy mantsy ny fandikana ny lalam-panorenana izay nanaova ny filoham-pirenena fianianana hoy Mopera Prosper Ratovimananarivo. Tojorabe Fasitra sy Ezeka Hermalala. Misy taranaka mpamadika amin'ny vazavaza sy ny vovo any mampiady sy mampizarazara ho ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nandritra ny fitokanana ny rovana Antananarivo novaina ho rovan'i Madagasikara ny alahady 12 jona lasa teo. Santondra ny fanehoan-keviny voalohany izy taorian'ny voan'ireo antota taratasy manamarina ny fananany zoom-pirenena frantsay ny 13 jona lasa teo. Ny teny ray lahary vony ary apetrako ary afatra apetrako amin'ny malagasy dia hoe tsy misy olona na iza anafaka ao anatiko sy ao anatin'izay tia tanindrazana ny fitiava-tanindrazana izay miredareda ao am-potsika. Tsy misy olona afaka anafaka ny maha-malagasy atsika. Tsy misy olona afaka anafaka na n'olo ny rampirina maha-malagasy ao anatitsika. Tandremo fa mbola misy taranaka mpamadika maromaro any mivazavaza sy mivovo ankehitriny. Tsy anaiky ho zarazaraintsika, tsy anaiky ho ampedinitsika fa ny fitiava-tanindrazana no mibaiko atsika anavotana ny firenena. Miverina ny amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ihany ny kabaziny izay niresaka mpamadika raha ny fipoahany raharaha zoom-pirenena frantsay izay anana no resahana ho ny mpamakafaka politika sy ny mpanao gazety Mopera Prosper Ratovimanarivo. Nisy voambolana ny lazainy teo aloha le hoe ny mpamadika dia mivovo any ambadika any. Ny olana resahana eto manko dia le fahazonany le nationalité ka ny nationalité nanana ny filoham-pirenena dia le hoe lasa manana an'izay zoom-pirenena frantsay zay izy. Dia eo anatin'iny zany no mipetraka le hoe iza marina zany tena mpamadika satria ny filoham-pirenena tokony tandro an'izay le hoe filoham-pirenena azy zay ny fiandrianam-pirenena iandraikitan'izay dia ataoko hoe raha ohatra ny fampiasany an'izay voambolan'izay mifandray amin'le mpamadika dia tena hoe miverina any aminy ihany zay fitenenan'izay. Nandika ny fianianana nataony ny filoham-pirenena izay midika fandikana ny lalam-panorenana raha izao zava-misy izao ny Mopera Prosper Ratovimanarivo. Ny filoham-pirenena nanao fianianana ao amin'ny constitution iny teo anivona fitsarana tamin'ny fomba manetriketrika teo daholo ny solotena amin'ny vahoaka ny solotena ny androm-panjakana samihafa satria fitsarana amin'ny fomba manetriketrika ny nanaovan'ny fianianana dia iny endrika le hoe lalàna no nanaovan'ny fianianana iny no vahoasosy ao anatin'ty resaka nationalité ty satria izy ao anatin'io aloha voalohany dia le hoe miaro sy mitandro ny maha iray firenena firaisam-pirenena le nilazainy le hoe ny fahaleovan-tenantsika zany tondrany amin'le hoe firenena tokana, vahoaka tokana, fanjakana tokana, lalàna tokana. Dia raha ohatra ny filoham-pirenena manososy an'izay mahiray ny zavatra rehetrarehetra zay dia ataoko hoe voatohitohina daholo zany endrika firaisam-pirenena zany. Ny HCC no tokony andray fepetra manoloana izao zava-misy izao satria olany androm-panjakana no misy eto amintsika ho ity mpandalina raharaham-pirenena ity. Araka le hoe fitsarana manetriketrika le teo ny HCC no tompona andraikitra tamin'izany dia manana andraikitra ny HCC ny fitsarana amin'ny akapobeany koa dia manana andraikitra satria resaka lalàna zany ary indrindra ny institution samihafa ny antemoneram-pirenena ny antemoneran-doholona izay solotena nampindramo vahoaka fahefana dia ataoko hoe tokony ho jerentsika hoe olana araka institution dia vahaina araka ny institution ihany koa zany. Ny antsan'ireo mpianatra lalàna sy sciences politique andinika mikasika izao ambarana fa cas d'école izao moa i Mopera Prosper Ratovimanarivo.
Hitantaratra amin'ny fomba fitenin'ny Flo Andry Rajoelina tato ato ny tsy mahamalagasy azy intsony raha nanasokajiny izay mitsikera azo toy ny alika ho ny sekretera jeneraly ny Antoktim Rina Randriamasinoro tsy manaja ny soatoavina malagasy mantso izy ny filazana fa mivovo ny olona izay tsy mitovy hevitra aminao nampatsiamo i Rina Randriamasinoro fa talohan'izao efa nitenany ny resaka amin'ny pipikiloty eny ambony tatami iny ny filohampirenena izay tsy fitenin'olon-kendry no sady tsy tokony ho kabarina filohampirenena mihitsy raha ny nambarany Tojo Rabefaritra. Tsy mipetraka amin'ny maharay aman-dreny azy mihitsy ny filohampirenena Andry Rajoelina raha ny voambolana nampiasainy tao anaty kabariny tatoato hoy ny sekretera jeneraly ny Antoktim Rina Randriamasinoro. Mampanontany tena hoe ray aman-dreny eto amin'ny firenena ve sa sanatrin'ny vava olona ohatrany ahoana no filohampirenenantsika satria betsaka ny diskoro nandeha tatoato zay anjarana zay sokajianay tsy toy ny tenin'olon-kendry ary tsy tenina filohampirenena anisan'izany le ny fiantsiana hoe raha miakatra tatami pipiakiloty na ohatr'izany gaga ianao mahita an'izany hoe zany no teny avoakan'ny filohampirenena tena nanaitra farany teo dia ny filazana ny hoe misy ny mpamadika tanindrazana misy ny mbola mivovoa ny ambadika any tsy azo ekena nefa efa nasokajiana ny olona tsy mitovy firehana na mpanakihana anao ho alikio hoy Rina Randriamasinoro. Inona moa no mivovoa samy mahafantatra an'izany ange fa alika no mivovoa tena hoe manalika ny vahoaka malagasy ve zany mihitsy ve ny soatoavina ho apetraka eto amin'ity firenena ity hoe ny zay tokony sokajiana ray aman-dreny faratapiny eto amin'ny firenena no miteny ampahabe maso fa toy ny alika zay olona tsy mitovy hevitra aminy ary toy ny alika zay olona mitsikera azy nefa mahafapo ve ny zavatra misy amin'izao fotoana izao reny olona mitabataba amina délestage sy ny isan-karazany ireny zany vidim-piainany ireny fa satria tsy mitovy hevitra amin'ny filohampirenena tsy mitovy hevitra amin'ny fitondram-panjakana dia sokajiana toy ny alika ka zay no mampanontany tena amin'izany zavatra misy ohatr'izany ary mila mahatonga saina ny vahoaka malagasy zany hoe reny fihetsika ireny ve mba manaja ny soatoavina mahamalagasy atsika. Manamafy tanteraka ny efa tsy mahamalagasy ny filohampirenena io fanambanina ny mpifanindrina politika amin'io ho ihany ity sekretera jeneraly ny Tima ity. Ny za aloha tonga dia mahitsy amin'ny teny an'izany hoe hitantaratra amin'ireny fomba fiteny ireny tsy mahagasy tsony ny filohampirenena satria raha tena malagasy ianao raha ray aman-dreny eto amin'ny firenena ianao manaja ny soatoavina malagasy ninona tsy fitovizan-kevitra mila hajaina ny olona mila hainao ny miain'ny olom-pirenena mila fahafahanao mila manana kapasité anao miain'ny tsikera rehetrarehetra ary ny olom-pirenena dia tokony ho vahoakanao rehetra na tsy mitovy hevitra aminao ary anjaranao mitondra vahaolana fa tsy ny hoe fanalikana olona no atao rehefa misy tsy mitovy hevitra aminao. Voalohany nakihana mafy fomba fiteny filohampirenena io moa i Parena Auguste fantatra mantsy fa fady alika ary tsy miompy an'io karazam-biby mihitsy ny foko amin'ny fatra tsy matsinana nosiny. Itodika ny Paris kosa isika tany amin'ny tanindrazan'ny filohampirenena Andry Rajoelina ny miavatorona tao androany saingy tsy nisy miaramila na katsakana mihitsy tsy toy ny teto Madagasikara ho nisy olom-bahoaka ny Betuka Atsimo Jean-Jacques Rabenirina nandritra ny miavator tany Paris androany tsy manana raha malagasy ihany koa ny filohampirenena matoa mahavita manasokajy ny olona ho alika rehefa nilaza fa mivovo ho ny nambarany ny antso ny filohampirenena hiala amin'ny toerany ary tsy latsaka hovidiny intsony kosa ny solombavam-bahoaka Perle Bien-Aimée Zafinandro tao anatin'ny lahateny nandritra ny miavator izay notanterahana tao Paris androany io raha toa ka mbola nanamafiatrany ny solombavam-bahoaka vonaitsy Jean Eugène fa leo ary leo izao fitondrana izao tatra izay ary. Tamkafaliana tanteraka androany nandraisan'ireo diaspora malagasy ao Frantsa tao amin'ny domaine Le Beauvoisier any solombavam-bahoaka sy tendra Andriana Soloniaiko sy ireo solombavam-bahoaka miaradia aminy. Avy hatrany dia nisokatra tamin'ny firedonana ny hira-pirenena ity miavator Paris ity. Nanokana 2 minitra fa anginana ho an'ny fodimandry ny solombavam-bahoaka n'Antsohy Rémy Dzao Jean ihany koa ireo solombavam-bahoaka namany tao anatin'ny fanokafana ny miavator androany. Saika tazana nanotrona tao anatin'izao miavator izao i Julien Razafimanazato ministra ny fanabeazana teo aloha isan'ny tazana tao miavator Paris ihany koa ny ministra ny tontolo iainana teo aloha sady efa ministra ny fitaterana teo aloha Ralava Bebarmis ny ministra teo aloha Hervé Ramanatsoa ny ministra ny tontolo iainana teo aloha sady efa solombavam-bahoaka ihany koa Antelme Ramparany nanatrika izany ihany koa ny filoha-hevitry ny antoko leader Fanilo Philippe Radzone izay solotena ny antoko leader Fanilo.
tao anatin'ny fandraisam-pitenenana izay nanokafandreo solomaomaoaka ny miavatora international izay natao tao Paris androany ity no avy hatrany dia nitakiny solomaomaoaka ny Faradofay Perla Bien-Aimée Zafinandro ny fialan'ny filoham-pirenena. Tsy tokony hilatsaka intsony ihany koa ny filoham-pirenena Andry Rajoelina amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy io raha ny kabariny. Raha sosotra avao hanao handay firenena ndre mikarakara ny fako amin'ny tany io sy hainao dikan'izay tompoko da herim-peto androany miala teo hanao rangay ka milasakisatry sy hainareo io asa io izy angamba ataoko fa ndre hanerikelinjako zao hoe mijanona hanao ka milasakisatry mba arovo ny hamboponao fa zo raha ataonareo zao fa mahamegna sy raha misy amizao fa mahamegna sy mandehana milefa sy fatakoeza sasy fa ma Madagasikara o ndraiky mandeha andalana egny izaho fa miplasinareo aby io megna sy dikan'izay sy tokony hilasakisasy. Fitandrazana kokoa izay any ivelan'ny Madagasikara natrika ny miavatora androany no izay eto Madagasikara kanefa mamitaka ny vahoaka izay isan'izany ny filoham-pirenena ho ihany koa ny solomaomaoaka ny Betuka Atsimo Jean-Jacques Rabenirina. Ataoko hoe mampiseho fitiava-tanindrazana lavitra isika rehetra tonga eto tanatin'ity efitrano ity androany toy izay ireo sasany zay ao Madagasikara nefa mamitaka ny mpiray-tanindrazana manabotry ny mpiray-tanindrazana anisan'izany ny filoha Andry Rajoelina. Isika rehetra dia ao nefa manana taratasy vahiny ao mbola mitavy tsy manana taratasy vahiny fa maha-malagasy fa izao tsy nafeninareo ny anareo nambaranareo ny anareo fa ny azo kosa nafeny namesana mitaka ny malagasy tsy azo ekena zany toejavana zany. Tsy malagasy mantsy ny filoham-pirenena matoa mahasamy mampitovy ny olona amin'ny alika ho ihany koa i Jean-Jacques Rabenirina. Raha tena malagasy izy tsy samy eo Rajoelina zay filoham-pirenena hatreto hilaza fa mivovo ny malagasy zay retsikera zany malagasy manana ny malagasy ny firenena anatsika samy mivovo zany fatatsika fa tsy kisoa na olo fa zay izy amintsika rehetra ny samy mampitovy ny mpiray-tanindrazana amin'ny alika tsy misy ka raha mbola malagasy ianao dia tsy misamy anao an'izay fa matoly zalahy samy mampitovy antsika amin'ny alika dia tsy malagasy izy fa fantatrana. Efa leo an'izao fitondrana izao araka izany ivonaizy Jean Gène izay nilaza fa niara-dia tamin'izao fitondrana izao teo aloha raha ny nambarany. Anisany nanoana ny Andry Rajoelina ndelana firoa mihitsy efa afa mitondran'ny firenena miala mitady olo-poanako satria fa mamosomebio avao moa tena sarotsy latsaky satria fa miabe abeloha mamano tanora matanjaka mitovy ny présidence tezao ka zaho zany nazafareo fa leo aho leo aleo nalalaka tsy nisy sakana ihany koa moa ity miavatory tao Paris ity ho nisy olo-mamahoaka Jean-Jacques Rabenirina. Bona toerina aty an-tanindrazanao hoe zaraha io hoe tao Paris ihany moa no tonga nanatrika ny miavatory tao Paris ity fa teo ihany koa ireo avy amin'ny faritry Eropa izay niaino ny sitendra ny solonyaiko sy ireo solomamahoaka mpiaradia azy.
Fanitaky ny hafahan'ny diaspora malagasy rehetra manana zo ifidy na ny droit de vote amin'ny fifidianana ny filoham-hevitry ny antoko leader Fani Androany nandritra ny fandraisan'ny fitenenana nandritra ny miavatory tao Paris. Malagasy mitovy amin'ny malagasy rehetra ny tenany sy ireo malagasy any ivelany ary manana zo ifidy ihany koa ho iatrany Philippe Rajaona. Notakin'ity diaspora malagasy ity ihany koa ny ananganana natao hoe ministère de citoyenneté na ny ministera ny olom-pirenena mba hanamorana ny fanavaozana taratasy n'ireo diaspora malagasy any ivelany. Daorantsika ny andindinin'izay ary. Nitondra afatra manokana ho an'ireo olom-boafidy ao anatin'ny miavatory ny diaspora malagasy sady filoham-hevitry ny leader Fanilo Androany. Nanaova ny leader Fanilo fangatana ihany koa ny hijerena ny fahafahan'ny malagasy mifidy amin'ny fifidianana ho avy. Tokony mitovy amin'ny malagasy eraky Madagasikara eraky ny district eraky ny faritra rehetrarehetra hoe voasoratra ao anatin'ny hoe lista mponina zany fa voasoratra ihany koa anatin'ny liste électorale. Ary voasoratra ihany koa anatina circonscription électorale ahafahanay manatanteraka ny zo fidy exercice du droit de vote. Mino aho fa misy namana maromaro mbola mitelina izay fangatahana izay fa anisan'ny fangatahana efa nataony ery Zora Zafimaleo tamin'ny 1996 ery Zora Zafimaleo filompanolona leader Fanilo izy io. Maro ny filoham-pirenena efa nampanantenana izy io. Mbola tsy tanteraka hatramin'izao. Izay dia miangavy mangataka izay miafatsy mba jereo io le hoe exercice du droit de vote ny malagasy aty am-pielezana fa zanaka malagasy zanaka ny vahoaka koa izany. Afatra nentin'ny Philippe Rajaona ihany koa ny ametrahana ministera ny olom-pirenena mba ahafahan'ny malagasy mahazo ny karapanondrom-pirenena fa tsy ho toy ny olany pasiporo izay tsy maintsy misolo isaky ny 5 taona. Izahay malagasy aty am-pielezana dia mihevitra fa ao anatin'ny malagasy raha manontolo fianakavian'ny malagasy. Koa anisan'ny fomba fiverinay dia hoe raha ankehitriny izay dia ao anatin'ny ministère des affaires étrangères misy direction fiasan'ny diaspora dia tokony misy fotoana izay le afatra tokony aminareo solomavaovao ametrahana ministera ny olom-pirenena ministère de la citoyenneté anisan'ny efa ndresana moa izay ahafahany malagasy ho vita recensement taka malagasy rehetrarehetra satria zavatra angatanay dia angatanay malagasy rehetrarehetra ny Madagasikara ihany koa. Azo ny carte d'identité nationale, azo ny passeport ilaina. Ary eto izay dia teny fa ny passeport ankehitriny dia manankeny 10 taona. Misy olona tsy mandeha afa-tsy isaky ny 7 taona ohatra lany le passeport. Ankoatran'ny billet izay fa lafo, mila mody makany Madagasikara manao passeport ka dia ny angatanay dia ny passeport dia mba atao farafahakeliny 15 taona ny faharetany mba tsy veriverenana. Nanamafy moa ity filoham-hevitry ny leader Fanilo ity fa mitsinjo ny soa hitambanana leader Fanilo ka manotrona ny ezaka rehetra hanatsarana ny fitantanana ny firenena sy ny fiainam-bahoaka saingy namafisiny fa tsy mbola misy kosa hatreto ny fiarahana na ny fanohanana kandida. Isan'ireo efa niady tamin'ny fanjanahantany malagasy nefa mbola vaza ihany no mitondra ny firenena ary vaza ihany koa aza no mibaiko ny tafika malagasy raha nambara ny prosite ny Ambohidratrimo Androany. Efa niaina tao anaty fahantrana lalina nefa i Madagasikara ary tsy nisy ihany koa ny fitsinjaram-pahefana fa potika tanteraka ny faritra izay tsy lazaina intsony fivangongon'ny fahefana ho iatran'ireo avy amin'ny prosite ny Analamanga izay mitaky ny irotsahany siteny Randriana Soloniaiko amin'ny fifidianana filoham-pirenena Androany tao anatin'ny fijoroan'ny prositeny Ambohidratrimo. Ezekia Hermalala no mitatitra izay. Mandalo kiodalana 7 taona sarotra ny firenena malagasy amin'izao ka mila ny fanohana ny malagasy ho ireo mpikambana amin'ny prositeny Androany. Toy ny tany tsy misy mpitondra ihany koa aza ny firenena amin'izao raha nomariny ireo avy amin'ny prositeny ireo. Misy fisian'ny fitsinjaram-pahefana ka mahapotika tanteraka ny faritra Analamanga sy tanàna Antananarivo. Ny délestage efa sakafo intelo isan'andro aty Andrenivohitra. Ny fivangononany, fahefana rehetra, centralisme amina olon-tokana sy monopolisation ka mahatonga ny malagasy lasa tompony mpangataka atiny amin'ny fitantanana harem-pirenena. Ohatra ny tany tsy misy mpitondra fa atao kilalaon-jazany sy oeraoera no hitondrana ny firenena. Variana, mifaninana amin'ny vahoaka entin'ilay filoham-pirenena malagasy. Hadiny fa filoham-pirenena malagasy rehetra izy fa tsy zoera. Tena mahamenatra sy manala baraka tanteraka eo amin'ny sety iraisam-pirenena tsy maintsy faranana izany. Potika ny raha fampianarana
fa vahoaka TikTok sy Facebook no entina fanabeazana ny taranaka malagasy. Nomariny izy ireo ihany koa aza fa vazaha no lasa mibaiko ny tafika malagasy ary vazaha ihany koa no mitondra ny firenena amin'izao hoy ireo avy amin'ny prositeny Ambohidratrimo ireo. Vazaha no mibaiko ny tafika malagasy, vazaha no mibaiko ny fitsarana malagasy, hany ka manjaka tanteraka ny fitsaram-bahoaka sy ny kolikoly manomboka any amin'ny piasa madinika ka hatrany amin'ny faratapony. Tsy misy intsony ny fifanajana, potika ny kolotsaina, voahota tanteraka ny hasina sy ny fady, ary dia samy manao izay saim-patany sy daniny kibo amin'ny fitantanana ny firenena. Ary farany teo ny fahitana pirofo tsy azo lavina, fa vazaha no mitondra ity firenena ity, kanefa ny firenena malagasy izay efa niady mafy sy namoy aina amanetsy mba hialana teo ambanin'ny famonoan'ny mpanjanaka no indro miverina ho voazanaka indray. Efa niadivantsika ny hananany taranaka malagasy fahaleovantena amin'ny lafiny rehetra, ka tsy tokony hoekena ary tokerina amin'ny herinay rehetra ny fanjakan'ny vazaha eto amin'ny tany Repoblikan'i Madagasikara. Avelao izay hiaina malalaka amin'ny taninay, afaka miara-miasa fa azo mifanandevy. Itsangana nanomboka androany ny prositeny Ambohidratrimo raha ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Miantso ny hervely izy ireo amin'izany ary mitaky ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Fa mitaky izahay ny hisian'ny fitsinjaram-pahefana tena izy na ny décentralisation effective. Mila olombavao tena malagasy fa tsy saro-bakoly. Olona manana finiavana, hanova sy hametsaka rafitra mangomby. Olona manana fahenjena sy mahitsy fo, ka ho sahitarika ny malagasy ho any amin'ny lalan'ny fandrosoana tena izy. Mila izany ny firenena amin'izao fotoana izao. Koa tsapanay, fa tokana ny ala olana amin'ireo rehetra ireo. Dia ianao Andriamatoa sy teny Thierry Andrianasolonyaiko, ray ny fitsinjaram-pahefana, olon'ny firaisam-pirenena sy fihavanana ary havanana amin'ny fifanjaisana iraisam-pirenena. Hamafisinay ary niantso izay efa nataonay ny irotsahanao ho vidina ho filoham-pirenena eto amin'ny tany Repoblikan'i Madagasikara. Vonina izahay ny hanolotra ny herinay rehetra ho fanohanana anao. Misokatra ho an'ny rehetra ihany koa ny prositeny Ambohidratrimo raha nambaran'izy ireo ary niantsony ireo antoko politika na vondrona antoko politika ny olom-pirenena ny fikambanana samihafa amin'ny fiara-miasa anatiny araky ny fanambarana izay notanteran'izy ireo androany teny Talata maty. Ivadika lafy vaovao hafa kosa isika fanosorapotaka sy vaovao tsy marina ny fanonana ny anaran'ny jeneraly Serge Jolet ho nanao fifampirarahana teny Amponja araka ny vaovao niparitaka teny Tambazotra Serasera ho ity sekretera-panjakana miadidi ny zandarmaria am-pirenena ity omaly. Tsy mandeha ho azy ihany koa mantsy izy no nahatonga an'ireo olona ireo nanonona ny anarany. Nanatanteraka valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety mo omaly ny zandarmaria am-pirenena nitondra fanazavana mahakasika ny raharaha mahavoasarindro any jeneraly Serge Jolet ity. Nomena raha vao arivony eo amin'ny sariny Yanja Rakotonorainy. Nisy nanaparitaka teny amin'ny Tambazotra Serasera efa herinandro izay fa navoaka ny fonjy ilay lehilahy nitondra crafteur very teny Andotapenaka satria nitonona fadadatoa ny sekretera-panjakana miadidi ny zandarmaria-pirenena hoy ny jeneraly Serge Jolet. Olona vao helika hatrany maizina 10 taona io lehilahy io ary tratra nangalatra fiara ho hiatrany sekretera-panjakana miadidi ny zandarmaria-pirenena ka tahorin'izay izy novotsitra tao Amponja. Azo porofona fa tsy misy idirany aminy olo io hoy ny sekretera-panjakana miadidi ny zandarmaria-pirenena nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety. Io zavatra io zany a dia voatonona ny anaran'ny seg araka ny teneniko teo fa hoe dadatoan'le Randrenarantsoa Samuel Gilbert izy zany nilaza fa dadatoany za natonga anazy votsitra tao ve sa manahoana ka eo no miteraka amin'ny problème nahavotsitra amin'le io rangano teneniko io ve misy idiran'ny seg valiny a tsisy idiran'ny seg io satria na ny anarany na ny fiaviany na ny anaran'ny ray aman-dreniny dia azo porofona fa tsisy fandraisany amin'ny ny anarako na ny fianakaviako. Efa voasambotra rehefa natao famotorana io lehilahy io ho hiatrany izy jeneraly Serge Jolet. Misy olona tao Amponja misa roa ihany koa izy voakasiky ny raharaha izay isan'ireo nanaparitaka ity vaovao ity. Tompona andraikitra tanteraka ihany koa mantsy izy ny olona manaparitaka ny vaovao tsy marina. Ny antony piriko azy a dia manosipotaka, manala baraka
manao vaovao tsy marina ary misandoka ho zanaky ny anabaviko ve sa zanaky ny ralako. Mba nijereko ihany aloha ny anarany fotrany tsy mahita ny gelea manina moa le nanaparitaka. Fantatritsika tsara ny lalàna fa raha vaovao tsy marina nao aparitaka ao de tompona andraikitra tanteraka ianao a am'izay vaovao alefanao zay. Atreto zany amarinina zany a amafisina fa tsy marina io vaovao io. Tsy mandeha ho azy ny fanononana ny anarany hoy hatrany Jeneraly Serge Julet. Tsy misy olona manao zavatra ka olona tsy adala fa misy antony ao, misy ambadika ao, tsy mandehandeha ho azy io. Iverinetotsika ndray andro anoy an'io iverinetotsika matoa amiteny an'izany efa misy zavatra hitako fa mbola tsy complet le profo de tsy azoko omena anareo. Tsy mandehandeha ho azy zany na tonga an'ireo olona reo ny teniny anarako satria manino afaka ny safidy an'i Jesosy Kristy izy ho zokiny, afaka ny safidy asa olo-kafa izy x YZ ho tononony amin'io fa maninona tsy maintsy ny saigy ny tononony. Ampidirina resaka politika ny saigy averiko indray niveau politika misy azy teknisianina no napetraka amin'ny place politika. Olo iray voasaringitra amin'ny raharaha mbola karohina amin'izao hoy hatrany sekretera mpanjakana miadina ny zandarmerie-pirenena ny Jeneraly Serge Julet. Ny antony rehetra moka vaovao marina moa ny Jeneraly Serge Julet. Ny fanohanana ny fiatrehana ny fiovaovan'ny toetrandro, ny fanarenana ny sehatra ny fanabeazana ary indrindra ny fanarenana ny firenena marefo noho ny fahantrana noho ny fantohan'ireo fifanarahana nataon'ireo mpandray anjara tao anatin'ny fihaonana an-tampony momba ny fifanarahana ho an'ny famatsiam-bola tao Paris tao Frantsa. Naneho ny fahavononany tanteraka amin'ny fiarahana mifanohana eo amin'ireo firenena tsirairay araka izany ny rehetra tao anatin'ity fihaonana ity. Ny farana omaly fahatelo amby roapolo ny volana jona telo amby roapolo amby roa arivo moa ny fihaonana an-tampony ho an'ny fifanarahana ho fametrahana teti-bola maniran-tany hiatrehana ny fiovaovan'ny toetrandro izay notanterahana tao Paris tao Frantsa izay natrehan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Tatrizay ary. Fifanarahana maro no nataon'ireo mpandray anjara tao anatin'ny fihaonana an-tampony momba ny fifanarahana ho an'ny famatsiam-bola tao Paris Frantsa mba ahafahana manatanteraka ny fanovana ny rafitry ny teti-bola iraisam-pirenena. Eo ihany koa ny fanamafisana ny fiarovana sy ny fikolokoloana ny tontolo iainana ary ny famatsiam-bola ny firenena andalam-pandrosoana. Niaraka nanaiky ireo mpandray anjara fa tsy tokony safidy hanao lahara-pahamehana ny ady amin'ny fahantrana amin'ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro ny firenena iray. Tsy tokony sy ampandeferina ihany koa na ny firosoana amin'ny fampiasana ny angovo azo avaozina na ny fiarovana ny tontolo iainana. Anisan'ny fifanarahana voalohany noraisina ny ady amin'ny fahantrana. Ny fiovaovan'ny toetrandro ny tena isa mitarika ny fahantrana sy ny elanelana misy. Manamitrotraka izany fitombon'ny mponina sy ny fifindramonina an-tanan-dehibe. Voaresaka manokana tamin'izany ny ady amin'ny fahantrana sy ny trosa amin'ny firenena iray. Nanolotra vahaolana momba ny fanalefahana ny trosa ireo mpandray anjara. Isan'ny sitraka ny fanalefahana ny trosa ny firenena ty Afrika ahitana ny Ghana sy Zambie. Nahita fifanarahana ihany koa i Côte d'Ivoire sy Frantsa amin'ny fanalefahana ihany koa ny trosa ivoiriana. Nahazo fanalefaha-trosa €4 miliara i Côte d'Ivoire izay navadika ho fanampiany Frantsa ity firenena ity ahafahana mamatsy vola tetỳ asa-pampandrosoana samihafa ka isan'izany ny sehatra ny fanabeazana. €7.7 tapitrisa tamin'ny trosa navadika ho fanampiana no nafantoka amin'ny sehatra ny fanabeazana. Nojeren'ireo mpandray anjara ihany koa ny mahazava-dehibe ny hametrahana ara-tonaina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena entina miatrika ireo loza voajanahary vokatra ny fiovaovan'ny toetrandro. Ireo firenena tena marefo sy lohalaharana amin'ny fizakana mafy ny vokatra ny fiovaovan'ny toetrandro no nokendrena tamin'izany. Nanao antsoavy tamin'ireo mpampiasa vola iraisam-pirenena sy ny sehatra tsy miankana ireo firenena toa ny Royaume-Uni, Frantsa, États-Unis, Espagne, Barbade, ny banky iraisam-pirenena sy ny banky Amerikanina momba ny fampandrosoana mba hanolotra fifanarahana ho fampiatona ny fanefan'ny firenena iray ny trosany aloha raha tojo loza voajanahary izy hatramin'ny taona 2022. Tanjona amin'izany ny hanomezana fahafahana ny firenena mitrosa ny enti-manana ilainy hatrehan'ny loza voajanahary aloha. Teti-bola hatrany amin'ny €700 tapitrisa no efa nahetsika hatreto hanohanana ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro any amin'ireo firenena tena marefo amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Andrasana ihany koa ny sy ny teti-bola fanampiny mitetina €5.7 miliara avy amin'ny fivondrona ben'ireo banky ho an'ny fampandrosoana sy ny sehatra samihafa.
tratra ihany koa ny tanjona anetsika hatramin'ny 100 miliara dolara ho fanohana andreo firenena andalam-pandrosoana sy marefo mila famatsim-bola ao anatin'ny foezaka mba ahafahany mamita ireo asa fampandrosoana maika ao aminy. Ny volana May 2024 no nandritra ny fihaonana tampony ho an'ny famatsim-bola ny toe-karena aty Afrika no nametrahany io tanjona ao an'ny fanetsehana teti-bola 100 miliara dolara io. Tratra tamin'ity volana Jona 2024 ity ny tanjona tamin'ny alalan'ny fifanomezan-tana ny firenena misa 410. Hodiniana ao anatin'ireo fihaonana ny tampony iraisam-pirenena ihany koa ny fepetra ho raisina, ny asa atao sy ny tetiandro fanatanjerahan'ireo fifanarahan'ireo. Isan'izany ny fihaonana ny tampon'ny G20 atao ao New Delhi, ny fivorimben'ny firenena mikambana momba ny tanjon'ny fampandrosoana mahatra sy lovain-jafy, ny fivorimbe isan-taona ny tahirim-bola iraisam-pirenena sy ny banky iraisam-pirenena ao Marrakech, ary ny fihaonana ny tampony ho an'ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro ao Dubai. Ho an'ny Omaliomo, isan'ny tsena sy nandray ny filoha malagasy Andry Rajoelina, ny ministre de l'Europe et des Affaires étrangères français Catherine Colonna. Nandritra ny lanonana famaranana ihany koa no namoahany ireo fehi-kevitra noraisin'ireo mpandray anjara nandritra ny 2 andro ny sy ny fihaonana an-tampony. Samy miaraka nampiseho ny fahavononany hiaraka isalahy hiatrika ny fanamby iraisana amin'ny fiovaovan'ny toetrandro, ny fiarovana ny tontolo iainana sy hiatrika ny fanambo ny fampandrosoana ireo mpandray anjara misehatra tsy miankina sy miankina amin'ny fanjakana marobe nanatrika ny fihaonana tampony ny 12 sy 13 Jona 2024. Iverina eto Antananarivo kosa isika efa mipetraka ny fototry ny pilona 2 mivoaka ny gare Anosy sy ny zaridaina Ampeflo amin'ny TPC na ny fitaterana Antaroby Antanandehibe raha nambara ny sekretera mpanjakana misahana ny tanàna vaovao. Taxi 10 km amin'ny filaharana 500 taxi B no ilaina hitateran'olona amin'ny alalan'ny TPC ho hiatrany ny fanazavana. Mameno ny famahana ny olona amin'ny fitaterana eto Antanandehibe toana Antananarivo ity tetika sagoavana ity ho ihany nambara misy ny fahafahana mahazo ny sara no zaka ny sara babem-bahoaka ary ny tapakila maimaimpona amin'izany raha ny no amafisiny. Tsy maintsy sisy ny andrana voalohany amin'ny fampiasana ity fitaterana ity hatreo Sorano amin'ny lalaon'ny Nosy ho ny sekretera mpanjakana misahana ny tanàna vaovao. Mitatra izay ihany koa inon sirana efisonsy tokony eny narandriany Satofo. Efa manomboka tonga tsikelikely ny fitaovana rehetra ampiasaina amin'ny fanatanterahana ny dedikasa TPC na ny transport par câble izay ipetraka eo amin'ny gare Anosy raha nambaran'ny sekretera mpanjakana misahana ny tanàna vaovao. Pilona 2 no efa mipetraka amin'izao dia ny pilona mamitoy eo Anosy sy pilona mamitoy eo amin'ny zaridaina Ampeflo. Betsaka ny olona ny tebiteby kanefa tsy nahenoana taraina akory dia efa tafapetraka ny pilona rano mareny. Tiana iseho aminareo hoe manala ny aya zava-vaovao no apetraka be ny olona ny tebiteby na mifandrenana an'izany hitanareo fa tsy nainoninareo dia efa tafapetraka zany zao ny pilona. Zay ny fomba fiasa anankiray. Faharoa ity le kabine zay hiasa eto Madagasikara dia io le modèle efa tonga io dia apetratsika na ny ayan'ny olona tiana mampiseho an'izany hoe misy aération reny zany ambany ambony tsy mety atahorana mihitsy ao anatin'ireny lasa naty hoe misy mijanona dia io modèle io no ampiasaina eto Madagasikara rehefa andalana makaty daholo ny kabine zay ipetraka ato anatin'ity garage ity. Tsy afa miala amin'ny fodrafitrasa tahaka izao sika rehefa mifanaraka amin'ny fanajana ny tontolo iainana ho ihany Gérard Andriamanoisoa. TPC dia anala eritreto fotsiny fa raha taxi B ny olona taterina ray andro dia taxi B 10 km no filaharana 500 taxi B no ilaina hitaterana olona vitan'ny TPC. Zao tsika manao azy tsy mila manala tomobila be dia be ny amin'ny arabe tsika, tsy mila mandrodana trano tsika, tsy mila maniditra lalana sika. Midika zany fa tsy afa-miala amin'ny fitaterana itony zao tontolo zao. Averiko farany fa mifameno amin'ny famahana olana Antananarivo ny zavatra toy izao satria ny fisian'ny TPC hiaraka amin'ny train urbain zay fandeha dia afahantsika mifandrindra koa miaraka amin'ny taxi B andaminana farany zany resaka olona ny famoivizana amin'ny tanàn-dehibe toy ny Antananarivo. Tsy maintsy isy ny andrana voalohany atao hatreo Sorano amin'ny lalaon'ny Nosy araka ny tanjona efa napetraka ho ny sekretera mpanjakana misahana ny tanàna vaovao. Ny zahantsika aloha dia misy mihodina ny premier appareil zany hatreo Sorano aloha misy desilina zany dia rehefa tsika ny test aloha fanometana antsika tongavana amin'izay dia efa mipetraka koa ny makany koron-drano. Nijery ny fandrosoana ny asa amin'ny fametrahana ny fitaterana Antaroby Antanandehibe moa ny sekretera mpanjakana misahana ny tanàna vaovao niaraka tamin'ny flotale generalny Ona Sapoma ijery ny fandrosoana ny asa teny amin'ny gare Anosy.
fatafiakatra hatrany amin'ny 10 tapitrisa ariary ny fatiantoka miatra amin'ireo orinasa madinika no ny fahatapahan-jiro na ny délestage tao anatin'ny 3 taona ho ireo mpandraharaha ao amin'ny orinasa madinika. Neny izay zara raha misy 200 ihany koa ny fidiram-bola vokatra izay fahatapahan-jiro izay ankoatra ny fahasamban'ny fitaovana raha ny fanadihadiana hatrany. Zara mantsy raha mandeha ora 4 isan'andro ny herinaratra ho izy ireo ka io ny tera miteraka fatiantoka miompapana izay. Nambinina Ravelorson sy Andro Rabesaotra ny nanao ny fanadihadiana. Mividy fitaovana informatika isan-kerinandro ity orinasa madinika mikirakira taratasy iray ity no ny fahasimbana teraka ny fahatapahan-jiro lava reny raha ny fanadihadiana natao tamin'izy ireo. Zara ihany koa zara mampidi-bola izy ireo no ny délestage. Le amin'le fitaovana simba noho n'le herinaratra tapaka miakatra midina sy ny sisa eo amin'ny 10 tapitrisa eo ariary. Ny mahagaga amin'le izy dia tena tsy afaka ny teny anao satria izao misy fotoana le izy manimba anankitelo na 4 anatin'ny herinandro dia misy fotoana tapaka le jiro miverina fa tsy manimba mihitsy na singa indray arany. Le izy misy fotoana manimba, misy fotoana kosa nefa natapaka ary na ohatrany hoe 10 minitra tsy manino tsy manino, misy fotoana tapaka anatin'ny hoe 10 segondra fa tonga dia jifa daholo le onduleur anankitelo na 10. Nisy fotoana ny ray andro 10 ray nidorana. Veriny 760 isanjato ny fidiram-bola ny orinasa noho izay fahatapahan-jiro lava reny izay raha nambarany hatrany. Ny orinasa sahanay moa zany miantoka tanteraka amin'ny resaka herinaratra. Rehefa tapaka ny jiro dia misy tokoa ifady antoka. Raha ohatra ka mena tany isa angamba dia eo amin'ny 200 sisa. Satria raha vao tapaka ny jiro inona moa zany ataon'ny olona anatin'le valopy satria na le zavatra tokony atao printer tsy ataona anatin'le valopy. Izany hoe tena miteraka faty antoka goavana be le izy ary le izy tsy hoe voamaly fa efa amataonany maro. Tao anatin'ny 10 andro izay no niverina tapaka ny fandimby-indray io herinaratra io manerana ny Tambazotra iraisana Antananarivo. Indroa isan'andro ny fahatapahana amin'ny fatra sasany raha ny fitarainana ireo mpanjifa hatrany. Efa niverina nanomboka ny talata toy ny fitokonana vokatra io fahatapahana herinaratra io ho an'ireo faritra toa Ambohimamory sy ny teny Mananjary Sonerana ankoatra ny teny Ambohipo. Nisy ireo fametrahana taratasy fitarainana ny vokatra ny délestage lava io natao ny zon'ny mpanjifa teny amin'ny orinasa Jirama nitondrana izay fitarainan'ny mpanjifa izay. Fa ho an'ny vaovao avy any Mananjary kosa indray ny antsony amin'ny tany filoham-pirenena Andry Rajoelina ny fanamboarana ny ivitoerana trano tsy manary zaza izay fananaovana fampanantenana ny anamboarana azy tamin'ny taona 2024 ny solombavam-bahoaka ny Mananjary Mamiaza Charlot sy ireo ray aman-dreny mananjanaka taizena ao an-toerana efatra abony tanteraka mantsy ireo ankizy ao an-toerana no ny fahasimbanana teraka ny rivodoza tao Mananjary ho an'ny taondasy. Ireto ankizy ireto izay niona tamin'ity solombavam-bahoaka ny Mananjary ity nandritra ny fitsidiany tany an-toerana ho an'izao fety ny 20 jona izao no sady nanomeza ny fanampiana ho an'ireo zaza ao amin'ity ivitoerana ity ihany koa. Tatrizay ary. Ny volana Oktobra 2024 no nampanantena ny anamboatra ity ivitoerana fitaizana zazakambana ao Mananjary ity ny filoham-pirenena tamin'ny fotoana nandalovany tany an-toerana raha nambarany solombavam-bahoaka any an-toerana Mamiaza Charlot. Hatramin'izao nefa tsy mbola misy fanamboarana izany ary nanjaritra abony avokoa azy ireo zaza mipetraka ao an-toerana taorian'ny rivodoza 3 nandalo tao Mananjary hoy ireo ray aman-dreny. Ndraika tonga teto izy dia nijerenay dia nagnome izy kaye nagnome izy ka blouse tamin'ny fotoanandro zay dia nampanantenanay izy hoe amboariko ny tragnonareo hovako tolona ndefa zisk'izao mbola sy vita raha izany dia malahelo ay io zao dia io hitanao misana ngamba io grande salle io dia nidiranao tamin'ny fotoanandro zay tatsiky dia mbola sy vita io zisk'izao fagnantenana menao anay. Efa simba tanteraka ny ivitoerana tsy manary zaza ho ny solombavam-bahoaka ny Mananjary amin'izao fotoana izao. Ity toerana ity nefa izay ahitana fianakaviana 12 zaza 9 izay tezaina ao an-toerana. Dia io amin'ny sary io mangoro dodonga tanteraka potika tanteraka ary ny olona toky agnampinary zareo dia ny emitrabo satria président république ro efa nampanantenana any koa dia mandigny zahay an-tanàna ro ka mino andre matofolohan'ny république mbola manana 2 volana sy tapany anao hijanonana eo amin'ny fitondrana mbola vitanao raha ataonao fa dia mba miangavy an-tanandroa miangavy ny fahasorana mba sy za madinika mampalahelo antrany tony ny ho fitahina andre matofolo fa dia
apita aminao zay afatra zay satria raha ireo namanao eto mananjary dia sy zakany zany aminao agny tanterao ny fagnamboarana ny tragnony sy magnary zaza fa dia miteraka tondromolotra ho anao isakiny mandeha amin'ny télé mitoditodiky ray aman-dreny eto mampalahelo be le zavatra misy fampanantenana natao tamina zamadinika igny aleo mba izahay olon-dehibe fitaina fa sy zamadinika vitanao agnatin'ny ray volana io raha ataonao fa baiko avy agny aminao fosiny angamba tokony ho vita ny tragnony sy magnary zaza araka ny fampanantenana nataonao andriamatoa filohan'ny repoblika nataonareo mivady tamin'ny fisidianao anary zareo fa minao fa sy mba natao fitaovana angalana sary ioeraoerana reto zaza reto fomba tena nataonao amfoy igny fampanantenana niry zareo igny tonga nanatanteraka fitsidiana azy ireo moa nisy olombavambahoaka mamiaza Charlot na i manager aja ary nizara rendrina ho an'ireo ankizy sy nanome solon-tsakafo azy ireo hiatrena ny fetiny 4 jona. Fananolotra arindrina ho an'ny ankizy sy fanomezana manokana ho an'ireo be antitra sy mpanasa lamba ho an'ny mponina manerana ny boriboritany teto Antananarivo ny prosite ny Analamanga nandritra ny herinandro ho fanamariana ny fetiny 4 jona. Hetsika izay natao no nitoromarika ny solombavambahoaka ny tolera voalohany amin'ny fanaovana asa soa ho ny mpitarika ny prosite ny Analamanga ho malo ny farana ny fizarana izay fanomezana izay teny amin'ny boriboritany fahaenina ny asa farany ho an'izay tatra izay ary. Tao anatin'ny herinandro izay no efa niteto ireo boriboritany manerana n'Antananarivo ary tonga hatrany amin'ny distrikana Ambohidratrimo ireo mpanohana ny siteny Randriana Soloniaiko eto Analamanga. Ho fitsinjovan'ireo mponina amin'izao ankatoko ny fetiny fahaleovantena izao no nanatanterahana ireo asa ireo tamin'izany. Nahazo ny anjarany avokoa ny boriboritany rehetra nanomboka teo amin'ny boriboritany voalohany hatrany amin'ny boriboritany fahaenina. Ny asa isan'andro ireo avy amin'ny prositeny ireo ny sana ny asa rehetra ho fanampiana ny mpiarabelona tamin'izany. Amin'izao tetiny Asaramanitra zao dia tonga zahay prositeny eto Analamanga mamita ny adidy araka ny fahalalantsika ny presidansiteny amin'ny fanaovana asa soa moa zany dia misy no arendrina sy ny so ho an'ireo be antitra sy ny mpanasa lamba ho atolika eto amin'ny faritiny 2e arrondissement koa manerana antsika rehetra zay resy lahaka ihany koa amin'ny programme asa nandeha prositeny Randriana Soloniaiko fa misokatra ny varavarana koa afaka manatona manatevin-darana izy izay fa mbola azo mianjara amin'izao moa ny arrondissement 6 eto Antananarivo renivohitra miaraka amin'ireo distrika Ranomandritra na Antananarivo. Ny alahady fetiny iray no nanomboka ny fitsinjarana izay natomboka tamin'ny boriboritany faharoa sy fahatelo ny toy ny talata tao amin'ny boriboritany fahaefatra sy fahadimy ny alakamisy ho an'ny distrikana Ambohidratrimo ho an'ny Omalozoma kosa ny anjarany boriboritany fahaenina. Saika ny isapokotany ny safidy ireo olona tena sahirana no zaraina ny fanampiana ary nahazo ny anjarany hatramin'ireo be antitra sy ny mpanasa lamba. Sakafo ara-pahasalamana vary sy laoka no notoloran'ny fikambanana fanantenana FAF5 ho an'ireo sahirana ao amin'ny fokotany anatin'ny boriboritany fahadimy. Notoloran'izy ireo solombody akoho ihany koa ireo zokiolona ankoatra ny mofomamy ho an'ny asaramanitra. Mitohy hatrany asa sosialy tanterahan'ny fikambanana fanantenana FAF5 ho ny filohany Andry Niala Raoldina nandritra ny fizarana izany androany. Dawarantsika ny andindininy. Mitohy hatrany asa sosialy fanampiana ny tena sahirana tanterahany fanantenana FAF5 tariny Andry Niala Raoldina amin'izao fankalazana ny fetim-pirenena 4 jona izao. Fokotany maro amin'ny boriboritany fahadimy indray no nisitraka izany androany. Roandro no fanampianan'ireo tena sahirana tetỳ amin'ny boriboritany fahadimy ka tamin'ny andro voalohany ireo fokotany sasany notolorana kojakoja ilaina andavanandro toy ny vary sy menaka, makaroni, savony sy ny sisa ary arendrina. Ny andro faharoa androany kosa natokana ho an'ny fokotany sasany izay nalorana sakafo ara-pahasalamana, vary sy laoka, ary ranom-boankazo sy arendrina. Tsy adino ihany koa ny mofomamy niarahana ny faly tamin'izy ireo. Amin'ny mahafety ny andro moa dia notolorana solombody akoho ihany koa ireo zokiolona. Dia mifanohana foana isika TGV ihany koa dia mifanasoa mifanamby foana isika. Tokapo ohatran'ny isiny isika tsy manam-poavatsy ny rano, tokapo ohatran'ny isiny isika tsy manalavatsy ny flo ambirajuela. Lafo tokoa ny fifidianana, tsy mora ny fifidianana kanefa misy aho hoe alao andefa izay tsy matahotra fifidianana. Amizany isika boriboritany fahadimy maro sana. Misy izany rehetrarehetra zany dia androany dia tsy nanadiny satria ho avy tokoa ny asaramanitra dia mitondra
makaroni dia misy menaka dia misy vary dia tsy adino ny mofo ny fampizarantsika. Nankasitraka izao fanampiana azy izao moa ireto sahirana ka dia faly sy ravo. Ho an'ny vaovao ny fanatanjahantena resy ny USA tamin'ny isa 4-30 amin'ny 7-20 ny ekipany Ankoay ho an'ny fiadinany tompon-daka maneran-tany amin'ny basketball latsaky ny 7-20 taona. Samy ao anatin'ny vondrona be moa no misy ireo ekipa roa ireo ka lalao voalohany no natrehany Ankoay ny tolakandro teo tao Hongrie, toerana izay anatanterahana ny fifaninanana. Nisongadina tena kianjy Mathias Madi izay namoniny baolina betsaka indrindra tao anatin'izay lalao izay ary natratra isa 7 no nakobany tamin'ny aratony zareo Amerikanina. Tsy nitsangamenatra nefa ny ekipa pirenena malagasy ary nanao ny aintsy io zavatra teny ambony kianja tao anatin'ny fiadinany tompon-daka maneran-tany amin'ny basketball latsaky ny 7-20 taona io. Mbola iaona amin'ny Liban ny ekipa ny Ankoay ho an'ny lalao rahampitso. Anatin'ny vondrona be io moa i Madagasikara soloany Ankoay tena, eo ihany koa i USA, Slovenie ary Liban. Nandritra ny 10 taona izay no nandraisana Ambadivy anjara ny fampandrosoana ny Madagasikara. Nanome lanja ny fahaiza-manao sy ny traikefan'ireo mpiara-miasa sy ny mpiara-miombina antoka malagasy maro. Mbola faly mankalaza ny fety ny fahaleovantena miaraka aminareo hatrany izahay. Ambadivy dia miarahaba ny malagasy rehetra tratriny Asaramanitra. Dimapolo taona izay nilasa. Tsy mitsarotra mivoatra amin'ny lafiny rehetra izahay mba hanatranana ireo tanjona maro. Etsika maro no anamarina izany ka hatomboka varavarana misokatra ho tanterahana ny faharoapolonjona 13 avy eto ny Foibe. Mitondra ny anjara biriky ho fampandrosoana ny Madagasikara. Ankalaza ny faha 10 taona ny Banque Foibe ny Madagasikara. Tsy dia mipedy sy ny tranon-kala momba ny anjenjena. Banque Foibe ny Madagasikara, miavao sy miamafy orinantrano. Soyez les bienvenus. ITTI American High School Madagascar est une école qui pratique un système éducatif américain 100% en anglais et accrédité internationalement, en salle et en ligne pour vos enfants de 3 ans à 18 ans. Préscolaire, école primaire, collège, jusqu'au lycée. ITTI American High School Madagascar prépare de manière unique les élèves à devenir des citoyens du monde. Obtenez votre diplôme d'études secondaires à Madagascar qui est accepté à la fois aux États-Unis et à l'étranger, Harvard University, Washington State et tant d'autres. Franchissez les prochaines étapes de votre éducation ou de vos projets professionnels. Confiez vos enfants à nos enseignants certifiés et expérimentés. ITTI American High School pour un avenir meilleur. Enroll today for the good of your kids. Emir Manzakalou H264N 038 69 222 43 033 07 222 43. Ny fifankatiavana fandefasam-bola avy any an-dafy makaty Madagasikara amin'ny alalan'ny Western Union, TapTap Send, Ria, Orange Money Europe, Orange Money, miaina ny sakana, azo antoka kokoa. Depuis 10 ans, Ambadvi œuvre pour le développement durable de Madagascar en valorisant l'expertise et le savoir-faire de milliers de collaborateurs, fournisseurs et partenaires malagasy. Cette année encore, Ambadvi est fier de célébrer avec vous la fête de l'indépendance et souhaite un joyeux Asaramanch à tous les Malagasy. Design ko to class to pevavy no etiko manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity ankasitrahako ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mame fotoananao azy ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.
Real News Natulchi. Sanji Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans Real